eo amizay taranja baolina kitra izay ihany dia ekipa folo avy amin'ny commune misy roapolo avy any amin'ny district Antsirabe faharoa no tonga nanao ny lalao baolina kitra nampitondraina ny anarana hoe tournoi fifankatiavana teny amin'ny kianja vaovaon'ny ELGECO PLUS teny amin'ny bypass teny ny association ELGECO PLUS mo no mikarakara izany fifaninanana izany azo lazaina ho fambiazana no azo n'ity fikambanana ity tamin'ny fanomezana sehatra ireto ekipa avy any Antsirabe faharoa ireto. Afalina tsy misy toaziny an'ireo tanora mpilalao baolina kitra avy any amin'ny commune misy roapolo avy any Antsirabe faharoa nandritra ny hetsika tournoi fifankatiavana nokarakarain'ny association ELGECO PLUS ho azy ireo teny amin'ny kianja vaovao eny bypass tamin'ity faran'ny herinandro ity. Maro amin'izy ireo tokoa mantsy ny samba vao nanitsaka izany kianja sentetika izany. Araka izany dia ekipa voafantina folo isa avy amin'ny commune roapolo no mifanitsana. Nisy fitiliana mpilalao isam-pokotany tamin'ity fifaninanana ity. Akoatra ireo mpilalao sy mpitatana dia tonga nanotrona ireo tanora ao amin'ny anko ireo ben'ny tanàna. Mariana moa fa mbola tsy nitokanana ity kianja vaovaon'ny ELGECO PLUS ity fa fitsapana ny toetry ny kianja mialohan'ny ampiasana azy no nanateranana izao fifaninanana izao. Nanamafy moa Alfred Randriamanapsoa afilohan'ny association ELGECO PLUS fa noho ny fitsinjovan'ny tanora avy any amin'ny tany aviny no nahatonga azy ikarakara izao hetsika izao. Mariana fa nisy ny fifaninanana nandritra ny 2 andro ka nifanitsana tany avokoa ireo ekipa folo avy any amin'ny commune Antsirabe faharoa. Androany tolakandro moa nitaterahana ny famaranana tamin'ity fifaninanana ity ka tamin'izany navosotra ho tompon-daka ny ekipan'ny ambano sy ambotsy manova ho tompon-daka rehefa nandresy tamin'ity robu 4 ny hotely ny ekipan'ny Soanindrainy sy Ambatomena lazo ny larana fahatelo kosa ny ekipan'ny commune Mangarano sy Belazao. Mariana fa samy nitolorana omby mifa avokoa ireo ekipa roa voalohany. Akoatr'izay dia nahazo amboara sy medaly ary sertifika ireo ekipa rehetra nandray anjara.